Manomboka eto dia ny vaovao ny toe-karena no entina amintsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Ho fanamafisana indrindra ny fampahafantarana ny vola vaovao izay navoakan'ny banky foiben'ny Madagasikara ny volana Jolay lasa teo sy ireo vola arivo ariary midina izay hivoaka amin'ny herinandro ambony dia hisy ny roadshow na fitetezam-paritra tanterahan'ireo mpanentana Malagasy miaraka amin'ny banky an'ireo tanàna ambanivohitra maro manerana ny nosy hisoroana indrindra ny mpanao vola sandoka. Jimimara Danielina sy Mami Rasoanaivo no mitatitra ny vaovao. Na dia vao roa volana latsaka aza no nivoahan'ny vola vaovao dia efa maro ireo mpanao vola sandoka no sarony. Nambarany teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara fa noho ny vola mora fatarina sy sarotra alaitahaka no mahatonga ireo vola sandoka mora sarona ireo. Sarotra dika ny marika maromaro mipetaka amin'ny vola vaovao ka mora fatarina ireo vola sandoka. Mora fatarina nefa sarotra dika ireo singa fiarovana les signes de sécurité. Zany hoe le miovaova iny zany anankiray ny fil de sécurité mora fatarina ireo fa sarotra dika. Fa ny fanaovana vola sandoka na any an-dafy aza dia manao vola sandoka ny olona any. Ny tiana ho tenena zany dia hoe ireo singa ireo no tsy ho azo alaina tahaka. Zay ny tena heviny. Dia ny fepetra raisina moa tsy afaka hiambina ny tsy ambatan'olona ny tokantrano izay hoe tsy hanao an'ilay izy fa dia hoe fa misy zany pista dia antsy manam-pahefana izay Tanàna misa 300 manerana ny nosy no ezahan'ny banky foiben'ny Madagasikara anatanterahana roadshow na fitetezam-paritra mandritra ny tapabolana. Anamafisana sy ampahafantarana ny vola vaovao izay nivoaka nanomboka ny 17 volana Jolay teo sy ireo vola vaovao hafa dia ny arivon'ny midina izay hivoaka ny alatsinainy ho avy izao ho an'ireo Malagasy any amin'ireo toerana maro ireo. Ny roadshow zany tena mikendrindrindrindra ireo ataontsika hoe commune ambanivohitra araka ny voalazako teo amin'ny lalana andehanan'ny roadshow iny zany efa misy programa mitakotra zao hoe voaintsy dia efa manao zareo ambatilampy dia na le commune kely eny tsefatsefan-dalana eny ary zany hoe iny zany tena mikendrena mihitsy hoe mba hatratrarana ny izay olona betsaka indrindra. Ireo mahasovo ny banky foiben'ny Madagasikara manerana ny nosy dia efa samy miezaka manao ny fampahafantarana ireo vola vaovao ireo manerana ireo faritra maro. Nizara efatra moa ireo ekipan'ny banky foibe miaraka amin'ireo mpanentana tahaka ny Baronne, Francis Turbo, Honora ary Rady Romeo ary iparitaka ho any amin'ny faritra avaratra Atsinanana, zany hoe iny analanjorofo sy mananaravaratra iny, ny afovoany Atsinanana, Anjozorobe sy ny Andilamena iny, ny avaratry ny nosy izay miazo ny faritra Sofia ary ny miazo ny atsimo Atsinanana dia iny RN7 sy RN12 iny. Ny maraina teo no niala teto Antananarivo ireto ekipa efatra ireto.